Halleloia, miarabantsika rehetra amin'ny anaramaherin' Jesosy Kristy. Tonga soa ianao amin'izao afandarana mahafinaritra hanina sahaza izao. Androany talata fa 4 ny volana Aogositra 2024. Ny lohateny moa androany dia ny hoe ny fanekena tamin'ny Abrahama, izay fanekena mitondra fitahiana. Azadiny fa lohahevitra amin'ity volana ity dia ny fanekena. Misy tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Genesis 12:20 andininy 2-7, izay faneken'Andriamanitra moa tamin'ny Abrahama. Amin'ny anaramaherin' Jesosy Kristy dia tonga anao firenena lehibe ao, sady tahanao, sady lehibe ny anaranao, ary fitahiana tokoa ianao. Ary ita izay manisy soa anao, fahanozana izay manozana anao, ary aminao ny tahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Amen. Misy ny olona mihevitra fa ny fitahian'Andriamanitra dia vokatry ny vintana. Ny hafa kosa mihevitra fa hoe ireo olona manan-karena na mahomby ihany no tian'Andriamanitra ho tahiana. Tsia, efa mamaky Baiboly tsika dia mahita fa ny fitahiana dia anisan'ny fanekena ataon'Andriamanitra amin'ny olony. Rehefa niantso an'i Abrahama Andriamanitra dia tsy vola na harena no nomeny voalohany, fa teny fikasana. Izany teny izany lasa fototry ny fiainany. Amen. Andriamanitra dia mbola miasa amin'izany fomba izany mandrakara ankehitriny, manomboka amin'ny teniny fitahiana. Ary rehefa mintso mankatoy ny teniny tsika dia hitantsika tsikelikely ny fahantaterahany teniny io. Voalohany niantso an'i Abrahama Andriamanitra. I Abrahama dia mipetraka tsara tany amin'ny taniny, nanana ny fiainana izy sy ny fianakaviana, mbola mipetraka tao an-trano dada sy neny ary izy. Kanefa noho i Andriamanitra taminy, mialahy ianao amin'ny taninao ary makanesany amin'ny tany izay asehoko anao. Eo amin'ny Genesis 12:20 zay averiko hoe hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Amen. Tsy naseho an'Andriamanitra azy avy hatrany ny toerana alehany. Ny anina angatahany dia fitokisana. Amen. Indraindray koa tsy aseho an'Andriamanitra antsika ny drafitra manontolo, fa manasa antsika izy hanao ny dingana voalohany amin'ny finoana. Satria ny fanekena dia mitondra fitahiana. Hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ho tahiko ianao. Maro tsara fa tsy hoe omena zavatra ianao, fa hoy izy hoe ho tahiko ianao. Raha mitaha olona Andriamanitra dia tsy zavatra iray ihany no omeny akory, fa manova ny fiainan'ilay olona tanteraka izy, manontolo izy. Mety hitany ankonanao izy, mety hitany asanao, hitany fahasalamanao, hitany fandraisanao amin'ny olona izy, ary indrindrandrindra hitany fiainanao ara-panandriamanitra. Halleloia. Ary rehefa tahiana ianao dia izao, natao fitahiana ihany koa ianao. Amen. Matoa ianao tahian'Andriamanitra dia natao ianao ho fitahiana ho an'ny hafa. Tsy niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra hoe andray fitahiana fotsiny ianao io, fa hoy izy hoe ho fitahiana ianao. Izany ny tanjony fanekena, tanjon'ny fanekena izany. Tsy mitahantsika Andriamanitra mba hitahiry ny fitahiantsika, fa mitahantsika izy mba ahafahantsika mitondra fitahiana ho any amin'ny hafa. Omeko ohatra ianao ny fiainana andavanandro, eritrereto amin'ny fahatsondrano iray na robiny anankiray. Raha mikantona ny fantsona dia tsy misy rano no mivoaka, fa rehefa misokatra izy dia mandalo ny rano ka mamelona ny zaridaina maro. Dia ohatra n'izay koa ny fiainantsika. Raha misokatra amin'Andriamanitra tsika ary miaino anatin'ny faneken'Andriamanitra
dia tsy hijanona amintsika ny fitahina fa hikorina sy hampahery ny olona manodidina antsikatsika. Androany ary anontaniana ny tenanao anao, raha miona amiko ve ny olona mahatsapa ny fitahin'Andriamanitra ve izy ireo? Aleloia! Ahoana ny hampiaratsika n'izany teny izany isan'andro? Androany dia mino fa mbola manatanteraka ny fampanantenany Andriamanitra. Andriamanitra velo izy, Andriamanitra mahavita azy izy, mbola Andriamanitra miasa izy. Amen. Faharoa, aza matahotra mihitsy raha tsy hitanao mazava ny lalana rehetra fa matokirana azy. Amen. Na dia tsy hitanao mazava aza lalana rehetra, matokirana azy. Fahatelo, mangata amin'Andriamanitra mba tsy hitahanao fotsiny izy fa hanao fitahiana ho an'ny hafa. Amen. Eo aminao zany nikorina ny fitahiana mba hahafahanao mitaha ho an'ny hafa. Izay mahatonga ny hoe ny olona sasasasany le tia mangorokarena ho an'azy dia le tsy manampy ny hafa reny taka ny robinet misy ny rano, lasa misy pression amin'tsisy antony fotsiny rehefa tsy misokatra ny robinet. Fahaefatra, mitadiava olona iray ianao azonao hampahirezana, hanampiana anazy na hivavahana ho anazy anio. Amen. Izany fomba hampiaranao an'izany hoe tena hoe miaino ambany faneken'Andriamanitra dia midina aminao ny fitahian'Andriamanitra. Amen. Tiako ianao tena hanambara ny mpinoana mihitsy, lazao ny mpinoana zao teny izao miaraka amiko. Ao amin'ny Kristy dia mpandova ny faneken'i Abrahama, hotahian'Andriamanitra aho ary ataony fitahiana ho an'ny hafa. Na iza lehako dia aneo hatsaram-pony sy ny voninahiny aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Mino aho fa nampahery anao izany teny izany hivavaka tsika. Raiko izay any an-danitra misaotra anao noho ny fanekena nataonao tamin'ny Abrahama, izay tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy. Ampianaro atoky anao tahaka ny nataon'i Abrahama, Tompo, na dia tsy hitako aza lalana rehetra. Ataovy misokatra aminao ny foko, Tompo, mba hikorina ny fitahianao eo amin'ny fiainana. Ary aza vela hijanona amiko hery izany fitahiana izany, Tompo, fa ataovitovana hitondrana ny fitiavanao sy ny fahasoavanao any amin'ny hafa aho. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Amen. Raha toka nakasika anao izany teny izany dia zarao amin'ny nananao hafa ary manome fotoananao ara-pitsondray amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Ary iny koa fahasoavana sy fandrapona naraka anao amin'ny andro rehetra iananao dia toetra andro lava ohatran'i Jehovah ianao ampitiavana be dia be Dr. Rina Telesforiany.